valomdimapolo taona nazahoana faleovatena fa fadimy farany amin'ny fandrosoana ny firenena vantrana lalina tena oriny vahoaka raha mahita lalana ny apita ho ny sasany aleo mitsoaka manenika ny sehatra rehetra ny kolikoly lamody hatrany fotony io ka hatrany ambony fandripalemana mo efa tsy lazaina tsony na tanàn-dehibe ambanivohatra tsy misy tony ao ny dahalo mirongo-basy piketrika eny fa ao koa ireo dahalo ambony latabatra mpambotry firenena feferaha-malaly zany inary ny vahaolany pitsikery efa betsaka tsy ampy avany fatorana dia te hitodika amintsika kristianina maro anisa aho mpakany am-piangonana fefaroanjato taona lasa no efa tetotsika rangoelany katrohana marina fa hoe efa kaiky ny tompo miaratso a fiainan'izao fa tsy fialantsina nefa zany amin'ny mahafanasina asy ianao fa matoa fiangonana ny ampakarina mbola jany eto an-tany dia misy hiraka mila fitainy eto zany fa hoy izy hoe miasa mandra-piaviko mpanompo tsara sady matoko ny tadiaviko tsy antsara briky fa tena nangana mandy vina manosika amenom-banga andraikitra goavana voalohany vavaka ho an'ny firenena fa io aloha tsy maintsy atomboka mivavaka ho an'ny tena andaitra ny vavaka atao raha isika kristianina miala amin'ny ratsy fanao ho tonga fanasina sy fahazavany zao tolo zao atomboka ny am-piangonana aloha ny ady amin'ny kolikoly fa raha ireo miova fo ho reso azy ireo fanampanangolo averina biazina iaina famarinana ny kristianina any ny fototra tomboka ny sisa ilamina andraikitra faharoa mila kristianina tena mijoro mameno sehatra rehetra tambazotra mampitoetra famarinana tsy misy fepetra na any amin'ny sehatra ny fanabeazana na fandrarahany na any amin'ny tafika na fitsarany na fitondram-panjakana dia hipaka any an-tsena io hatrany am-piasana mianga any amin'ny kristianina fotony ny fiovana ho amin'ny fanovana raha izay mitateraka ho potika ho rava ny asan'ny satana andraikitra fahatelo sainy ary iainy fa fitahina ho an'ny hafa ianao tsy midiko zany hoe ny anao atao akilabao fa nitahina ianao mba hita no menabe ianao mba hanome be izara ho an'ny hafa ihany koa ilay fiainana be bebe tsy ambava ihany ny fitoriana fa amin'ny asa ihany koa isan'andro ianao dia afaka ny hanao soa anondrona ny olona hanantona an' Jesosy tsy voatery hanambe vo afaka hanome fizay matoky amin'ny kely ho mpanapaka ambe tsy voatery amin'ny volana akanjo na sakafo foana koa fa afaka mampianatra manofana mampiditra miasa ihany koa raha samy mandray ny tandrifo ny kristiana isa-pokotany tsy nofonofo manidiny zany gasikara miovy zany teny farany ary tsy azo adononany amin'ny fifankatiavana tsy asoko farangaranga basy aty fitiavana fa isika ny am-piangonana aloha ny tena mila miavana zany ny fifohazam-panahy be mila tiadavana fiombonana dia ananana herai-goavana fitiavana fifanohanana izay ny soatoavana izay ny afantaran'ny olona fa mpianatra ny tompo fa tsy hoe ry mpianatra be na ry mpianatra rakoto raha izay ny tanteraka tsy ela ny hovany gasikara ara-panara no fitsombadika ny tantara tsy ela indro tazako ny fiovana ndo ifandrantanana Jesosy io anao gasikara